Totosa omaly lakamisy fa 8 ny volana May taona 7 ny fametrahana ny borna amin'ny villa valeur eny amin'ny commune Belobaka. Araka ny voalaza teny toerana dia i Gasparienne no tompony io tany mirefy 1.3 hektara io. Tonga teny toerana ny topo, tonga teny ihany koa ny PDS ny commune Belobaka ny jeriny zavanisy. Androany moa fotoana anankiray zany namaragnana ny fanaovana rétablissement de borne villa valeur. Ary fagnanaovana io rétablissement de borne villa valeur io fanapahan-kevitry nivoaka tamin'ny conseil communal aloha. Izy io tamin'ny voalohany indroa nanaovana azy. Tamin'ny voalohany nangala géomètre tsy mpiasam-panjakana nanao azy, ary amin'izao fotoana zao mpiasam-panjakana no manatanteraka ny andiany rétablissement de borne faharoe. Mazava ho azy ny fagnanaovana rétablissement de borne amin'ny toerana anankiray bavata ohatran'reto misy zany le olo tafiditry ao agnatin'ny villa valeur. Ho an'iregny ologno regny dia afaka tsara zareo mifandamy amin'le tompony tany na mifandrindra amin'ny tompony tany. Ngamba zany azonjareo tsara. Commune koa zany mbola hiangavy ny tompony tany mba hamela izy regny le tafiditra agnatiny mba tsy atao fandroahana fao be fa mba ataonjareo mba dinihinjareo tompony le tany tsy araikaraiky re olo ao anatiny mba hafahana milamindaminy kokoa zany ny fandrindrana. Trano 80 tafo no tafiditra ao anatiny tany 1.3 hektara io. Araka ny voalaza ny tompon'ilay tany, tokony hiala moramora amin'ny tany io re olona izay voakasika. Na dinisy moa zany ny sommation natao teo hoe 72 heures no ny fiara-miasa amin'ireo ray aman-dreny roa tontareo dia voatery zany nitazomina le aleo olo hita ho farana jusqu'à farany le zavatra. Ny androany moa zany izy vita ka eto moa zay miteny manao antsoava araka ny fanarana zay nataon'zareo tany amin'ny vosompanjifa araka zay napitany taminay hoe ny olona rehetra zany ka tafiditra anatin'ny tany dia miala ampatsorana. Ka etra zay nizanizy izy tafiditra anatin'ny tany villa valeur amin'izao fotoana zao aleo izy hiala moramora fa azy andrasana misy zavatra force no ampiasaina satria niditra tamin'io tany io amin'ny fomba mora. Dia tianay koa raha mpahindrena sy ampanajana koa miala amin'ny fomba mora fa tsy andry zavatra gidragidra ho viala amin'le tany. Tsika moa samby olombelona samby mifampitsinjo ny fiarahamonina fa hatreto aloha mbola tsy nieritreritro hoe resa-bola sina zany zahay. Fa ny zavatra fantatra anay fotsiny aloha dia lolo hodivina tanteraka le olo anatin'ny tany mba dia rehefa aveo azo atao zay manao intervention hoe fifampiresana amin'izay tokony azy fifampiresana fa hatreto aloha izay tompo tany nilaza hoe tsy mbola hifampiraraha amin'izy aloha. Efa ela ihany ny siny disadisa mikasika ity villa valeur ity. Efa miravina iraharaha amin'izao fotoana izao.